Anatin'ny tontolon'ny finoana kosa ary no ndraisantsika vahiny amin'ity takariva ity sisy akory zany fa ny sekretera generalny fiangonana FGKM Antsapandrano Fiderana raha matoa Andria miarambola Noro Patricia dia miarabanao tompoko tonga soa amin'ity takariva ity. Dia fary miarabantsika rehetra koa zany mpianaka amin'ny fonina rehetra amin'ny FGKM Antsapandrano Fiderana dia miaraba indrindra koa ny mpijery ny fahitalavitra ma-TV ary indrindra ireo zanak'ampielezana rehetra ary farany dia miaraba ny nzaka eto amin'ny plateau. Matoa ianao tonga amin'ity takariva ity raha matoa Patricia dia misy ny vaovao, misy ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay fiangonana FGKM Antsapandrano Fiderana zay, inona ary ny vaovao? Ny vaovao izay lehibe indrindra antony atongavana eto moa izay mariako fa sekreteran'ny fiangonana fa tsy sekretera jeneraly araka ny tenao teo alatsiny dia ny momba ny voka-dehibe izay ho tanterahan'ny fiangonana amin'ny 9 jona ho avy izao izay tanterahana ka isy fanompoam-pivavahana lehibe no atao amin'izany manomboka miditra amin'ny 7 ora sasany ny fanompoam-pivavahana ary ny fandraisana ny fiarahombonana dia eny amin'ny solopria amin'ny 7 ora sasany maraina. Manao no mety hoe fandaharam-potoana amin'ny andron'ny alahady io? Ny fandaharam-potoana zany dia mitomboka amin'ny fanompoam-pivavahana ary ny voalaza teo dia isy ny fanaterana ny valopom-bokatra izay efa fanaontsika isan-taona ary koa ny zavatra vaovao izany hoe tsy vaovao ihany satria efa tamin'ny fotoana nataontsika izy ity dia isy ihany koa ny fanaovana ny lavantom-bokatra lehibe. Aorian'ny lavantom-bokatra dia isy ny fiaraha-misakafo mandritra ireo fotoana ireo zany mandritra ny lavantom-bokatra sy ny fiaraha-misakafo dia isy ireo artista ara-pilazantsara hanafanany fotoana. Hono ino mety hoe ampiavaka ny am'tindray mitoraka ity satria raha ny fantatra dia efa hetsika fanaonareo isan-taona izy ity. Ny tena mampiavaka ity fotoana fandraisana zanak'ampielezana ity dia ny fampahafantarana an'izy ireo indrindra ny fotoana rehetra izay mbola ho atrehan'ny fiangonana ka anasana indrindra ireo zanak'ampielezana, anasana ny tolo-tanana avy amin'izy ireo amin'ny fanatanterahana ireo jobily maro sosina sy fankalazana isan-karazany. Tononona amin'izany ny fankalazana ny faha-telopolo amin'izany taona amin'ny fiangonana, ny faha-20 taona nampitandrina ny Ray aman-dreny ny Rakotomanina Lorella Mivady, ny faha-telopolo amin'izany taona ny Dorcasy, ny fanokanana ny sampana lehilahy kristianina ary indrindra ihany koa dia ny fandraisan'ny FGKM Antsapandrano Fiderana ny famaranana ny faha-15 taona ny synodam-paritany arivo avaradrano. Araka izany dia ankoatr'ireo taonjobily maro samihafa dia misy ihany koa zany ny fotoana lehibe amin'ny alahady avy izao mifaraparana ihany koa ny resadresakantsika raha matoa Patricia, misy ve ny fanentanana ho an'ny mpino ho anivon'ny fiangonana indrindra ihany koa ny zanak'ampielezana mba ho avy? Dia mbola manentana hatrany antsika mpianaka amin'ny finoana rehetra indrindra ireo zanak'ampielezana ho tonga maro be amin'ny 9 jona io hanatanteraka ny fetintsika ny Antsapandrano Fiderana dia toraka izany ihany koa ireo reny fiangonana izay efa eo toerana ihany koa dia misaotra antsika tompoko. Isaorana felo ary ny sekreteran'ny FGKM Antsapandrano Fiderana nanaikina sain'ny fampalalama voata amin'izay takariva ity. Misaotra anao tompoko.